Ny zavatra ilaintsika amin'izao fotoana izao dia ny fiadanana sy ny fitsaharana satria tena efa miaratsy izao fiainana izao feno tahotra, feno tebiteby hoe anahoana no avy. Ety am-piandohana raha mbola tsy abonné amin'ny pejy ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny pejy mba ahafahanao mahita vidéo tahaka izao isan-kerinandro. Fitsaharana izay indray no jerentsika ao anatin'ity vidéo ity aiza miala ary manasa anao hanaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorianan'ny générique. Dia faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa ao anatin'ny pejy mitsanganaka mihazava misaotra anao manaraka hatrany ny pejy fitsaharana. Hoy ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Jaona 4:7 ny 7:20 hoe fiadanako no omeko anareo. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia tokony hitsahatra sy tokony hiadana, tokony hilamina ianao. Noho izany mila mina mitony. Hoy ny tenin' Jesosy hoe ny fiadanako no omeko anareo. Noho izany aiza misaviritaka, mety ao anatin'ny olana ianao, mety ao anatin'ny ady ianao, mety ao anatin'ny tsy fisiny ianao, mety mandalo fitsapana, mety mandalo fizahan-toetra, fa aoka ianao hiadana ao anatin'izany. Fiadanako no omeko anareo. Raha mbola mifikitra amin'Andriamanitra ianao, raha mbola mifikitra amin'ny Tompo dia aiza matahotra, satria izay ny tenin' Jesosy hoe fiadanako no omeko anareo. Hivavaka tsika tompoko. Andriamanitra, ianao hanome fitsaharana ary ampitombo ny finoanay. Ianao ny tompon'ny fahefana, ianao manapaka eo amin'ny fiainanay. Amin'ny anaranao no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Amin'ny heriny isika dia mbola ho tohizantsika izany hoe fitsaharana. Manome fotoana antsika amin'ny heriny an'ito izao indray veloma tompoko.